dia faly miarabantsika rehetra indray izay ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe dia andre zao afatr'Andriamanitra izao. Androany dia mbola tohizantsika ihany ilay fianarana ny makalesontsika amin'ireo toepony olony finoana ao amin'ny Baiboly. Efa hitantsika ny toepony Abela, toetsain'ny Abela. Efa hitantsika koa ny toepony Noa, toetsain'ny Noa. Dia androany indray tsika dia hijery kalantsika lesona sy fianarana ny toepo sy toetsain'ny Abrahama. Voambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 1:15 afaka tohizanao vakiana hatramin'ny 1:7 fa rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao, fanananao, izay rehetra anao, miala, mianga ka ho any amin'ny tany izay atoroko sy asehoko anao dia ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no nanekeny Abrahama. Toepon'ny Abrahama zany dia zao hoe nanaiky an'Andriamanitra izy. Rehefa nilaza Andriamanitra miangahy ianao eto, ary voambaran'ny tenin'Andriamanitra ngefa hoe tsy fantany akory aiza itoerany eo, manahoana, tsara ve sa ratsy ve, fa rehefa nilaza Andriamanitra miangahy ianao dia nino an'Andriamanitra izy, natoky an'Andriamanitra izy ary niainga izy. Za dia variana mihitsy amin'ny toepony Abrahama hoe tsy nampaninona azy nandao ny tanin-drazany, fianakaviana, eny fananany mihitsy ary, fa lasa izy rehefa nilazain'Andriamanitra dia nanaiky an'Andriamanitra. Zany toetsaina sy toepo zany izay tena mametraka an'Andriamanitra ho tompo. Zany toetsaina izany no iritsika mba hananantsika rehetra, hananantsika zanak'Andriamanitra rehetra hoe isika ihany koa dia manaika izay lazain'Andriamanitra. Rehefa milaza Andriamanitra hoe aza mahafoy ny fiaraha-miangona dia manaikitsika tsy mahafoy ny fiaraha-miangona. Rehefa milaza Andriamanitra hoe tsy mety tsika raha tsy mivavaka mandrakariva dia manaikitsika ka mivavaka mandrakariva. Rehefa milaza Andriamanitra hoe tandremo ny famakian-teny, tandremo ny famakiana Baiboly dia tsy hanao atsirambina mihitsy fa hanaiky an'izany tenin'Andriamanitra izany ka hanokana fotoana foana hamakiana Baiboly isan'andro isan'andro. Rehefa nilaza Andriamanitra hoe mandeha any ianareo mitoriany filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia manaiky tsika zanak'Andriamanitra rehetra, manaiky an'izay tenin'Andriamanitra izay, dia samy mandeha ny tsirairay avy isam-batan'olona mitantara, milaza, miresaka amin'i Jesosy, mitory ny filazantsara. Rehefa milaza Andriamanitra hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo, dia eketsika izay tenin'Andriamanitra izay ary miezaka tsika tena mifankatia, tena mifandray, tena mifanampy. Rehefa milaza Andriamanitra hoe mifamela-heloka ianareo dia tsisy amintsika mihitsy ny hoe hitahirin'olom-po fa tena hifamela-heloka tokoa isika. Rehefa milaza Andriamanitra hoe miariharena ho anareo any an-danitra dia eketsika izay tenin'Andriamanitra izay, eketsika izay lazain'Andriamanitra izay ary dia manohantsika manao izay azo ataontsika amin'ny asan'Andriamanitra miariharena any an-danitra. Rehefa milaza Andriamanitra hoe mahareta hatramin'ny farany dia miezaka tsika haharitra hatramin'ny farany, na eo ary ny zavatra maro samihafa dia maharitra hatramin'ny farantsika satria izay no lazain'Andriamanitra. Toepo, toetsaina tena nafinaritra ny Abrahama ary izay ny ilain'Andriamanitra izay mino azy ary manaiky izay lazainy. Ary amin'izao fotoana iainantsika izao dia izay koa ny tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra tia hita zanany mino izay lazainy, mankatoa azy. Ho antsika zany dia izao foana hoe araka ny tenin'Andriamanitra no nanaovako izao, araka ny tenin'Andriamanitra no nanaovako izao, araka ny tenin'Andriamanitra no nanaovako izao. Fa ho faly Andriamanitra
rehefa zay ny iainantsika mandeha araka ny tenin'Andriamanitra tsika dia akasitraka atsika Andriamanitra ary tsika koa hotahian'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika ka dia mirary soa indrindra tompoka hotahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy ndao ianarantsika zay toetsaina sy toepony Abrahama zay manaiky an'Andriamanitra zay hotahian'Andriamanitra tsika rehetra mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika.